Mahakasika ny fikolokoloana ny tanàn'Antananarivo, nilaza mazava tsara i Ramatoa Rina Rakotomanga fa mahazo mitsoraka enikopa izay tsy faly fa tsy olana izany hoy ny tenany hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny mibony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampindrena moisika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Ramatoa Rina Rakotomanga no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Imonja Roindefo manameloka ny fomba fijery izay mandiso ny zava-misy marina amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny monima ny fomba fijery izay mandiso ny zava-misy marina tahaka ny lahatsoratra izay navoaka ny gazety Midi Madagasikara tamin'ny ity herinandro ity, hoy ny filoha nasionaly ny antoko monima hatrany Andriamatoa Monja Roindefo tao amin'ny pejiny tao. Ity farany izay nangataka droit de réponse amin'ilay gazety izay namoaka ny lahatsoratra. Voalaza tamin'ilay lahatsoratra mantsy fa ity Premier Ministra teo aloha ity dia nilaza fa tsy ilain'ny Madagasikara intsony ila Frantsa ampy izay. Raha ny nambarany amin'ny maharay aman-dreny azy, olo-mpanjakana azy manana Grand Croix de première classe dia taitra ny tenany. Raha voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fehezanteny izay mifanohitra amin'ny soatoavina sy ny kolotsaina politika ny antoko monima. Tsy manohitra velively ny fifandraisana madio amin'ny la Frantsa izahay. Manamafy izany ny tantara ka nasiany fihaonana teo amin'ny mpanorona ny antoko Monja Roindefo sy ny General de Gaulle izay filoha Frantsay teo aloha nandritra ny fahaleovantena. Hoy izy raha nitondra ny fanazavana mikasika ny fomba fijery ny antoko monima manoloana ny fahatongavan'ny filoha Frantsay ao Madagasikara ao. Melohiny monima ny fomba fijery izay mandiso ny zava-misy marina tahaka izany. Nambarany ihany koa fa isan'ny mpikambana eo amin'ny cellule de crise Diovi i Madagasikara ny monima, kanefa misy antoko maromaro izay mandrafitra izany izay samy manana ny fomba fijeriny. Fa ny itambarana dia ny hamerina ny tena tantandalana, ny fiarovana ny demokrasia sy ny fampandrosoana marina ny vahoaka malagasy. Mazava arak'izany ny voalazany ity filohan'ny antoko monima ity fa diso arak'izany ny voalazany ilay lahatsoratra an-gazety izay nivoaka mahakasika azy izay. Eo amin'ny tetikasa PAEP hosoloana avokoa ireo fantson-drano izay mitondra rano ao Antananarivo renivohitra ao. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny androny afaka mahaliany tetsy amin'ny kianjan'ny Barea ny herinandro nasionaly momba ny rano izay haharitra hateloana. Raha mahalala fa misedra olana ny tanan-dehibe amin'ny fahazahoana rano madio ary 5,9 ny malagasy no misitraka izany. Lohahevitra entina nandritra izany ny hoe omentsika lantsa ny tahirin-drano ho antoko ny fampandrosoana maharitra ary misy ny tsenabe ho an'ny rano izay ahitana trano efa 70. Eo ihany koa ny fampafantarana sy ny famelabelaran-kevitra. Olo-mpanjakana ambony maro, ONG, orinasa misehatra amin'ny rano, ny UNICEF no nanotrona ny ministry ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana. Araky ny fanazavan'ny Benjamin Rakotomavo, tompon'andraikitra eo amin'ny PAEP izay tetikasa lehibe vatsy ny banky ratsim-pirenena vola amin'ny resaka famatsin-drano madio ho an'ny Madagasikara, miompana amin'ny fanatsarana ny famokarana ny rano fisotro madio amin'ny faritra folo ny asa. Eo ihany koa ny fanatsarana ireo tolotra amin'ny famatsin-drano madio, ny fanamboarana fotodrafitrasa mahatanty rivo-doza sy fanomezana fitaovana hahafahana manampy ireo rano amin'ny lafin'ny rivo-doza. Mahazo tohana sy famatsiana ihany koa ny ministeran'ny rano. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ny tetikasa PAEP ary efa vita tanteraka ankehitriny ny fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-piarahamonina. Manomboka amin'ity taona 2024 ity kosa ny asa rehetra ka anisany ny fanaovana
topo famokarana rano vaovao sy ny fanoloana ireo milina fitrohan-drano samy ao mandro seza, fanorenana topo fitehirizan-drano maromaro ary anisan'ny goavana indrindra ny fanoloana ireo fantsondrano izay mitondra rano ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Mifarana amin'ny 724 ity tetikasa paepity araky ny voalaza hatrany. Ny eo ny mahakasika ny fandriampahalemana ao Antananarivo renivohitra indray manoloana ny fandraisana ny fivorian'ny COI. Ny firenena iray manontolo no afabaraka raha misy ny fanakorontanana izay miseho mandritra ny fivoriana COI, hoy ny generaly Angelo Ravelonarivo izay préfet n'Antananarivo renivohitra ao. Te ampiseho ireo mpanositra fa tsy tany demokrasia i Madagasikara ka mety hilanja sora-baventy izy ireo ho hiatrany ny nambarana. Efa miomana amin'ireo fanakorontanana izay mety hiseho mandritra sy aoriana ny fivoriana ny COI io, ny OMC sy ny EMONAT raha ny fanazavany hatrany. Mazava arak'izany fa tsy andefitra amin'ireo izay mety ho endrikendrika ny fanakorontanana ireo rehetra ratsy mandraika sy ny mpitandro fidaminana ao Antananarivo renivohitra ao mandritra izay fivoriana izay. Ny eo amin'ny mahakasika ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra indray dia mandeha be moa ny resaka amin'izao fotoana izao satria madio ny tanàna ary miezaka manarana an'ireo izay pitsopitsony madinidinika amin'ny lalana ratsy sy ny isan-karazany ny mpitondra fanjakana ao Antananarivo renivohitra ao, ka samy mitsikira an'izany avokoa ireo rehetra avy eo anivon'ny antoko-mpanositra manoloana an'izany rehetra izany, ka nilaza ny heviny manoloana an'izay tsikira mandeha tsiro izay Ramatoa Rina Rakotomanga. Mahazo mitsoraka etsikopa izay tsy faly fa tsy olana izany ho hiatrany ny tenany. Aoka hazava fa tsy misy rarahiny Emmanuel izay tanàna madio na maloto na be korontana na mitoa amboivoy fa anao ihany io fa tsy azy. Ianao ny mponina sy ny mpampiasa anio fa tsy ny vahiny mandalo miserana ihany. Ary voninahitra ifanomezana ilay raha sady voninahim-pirenena no resaketo ho hiatrany Rina Rakotomanga. Izay tia sy mankamamy any arivo no entina hikady sy kolokolo ary hifanohana amin'ny kominina amin'izany. Ireo izay tsy faly mahazo mitsoraka etsikopa fa tsy olana ny amin'izany. Matoa tsy hiasana ilay andro 13 aprily dia lamina mba tsy misy fanome leo ka ifampitakosokosona panipanina isan-karazana satria tsy maintsy ho isy ny toy amboivoy be, tsy fankahitana mandra-piandrina ilay vahiny handalo. Dia aveo voantso eny amin'ny zandary dia tezitra ho hiatrany ny nambarana. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay efa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.